Ny fitiavana dia mpeniny Ratovarchon Daniel Capin Nola Lovny tena mampionina Miora Nicole Dilanina Landimalala ary ny mpanoratra nandray fiasonana totosa ary nandrindra ny lafiny ara-teknika Daniel Capin. Vonjera olona fa ifalaza le mpanao sity mahery any ny poketrako e. Iny anjera olona. Oay, inona koa zany? Olona ny poketra. Andriamanitro, tsy fitivy izany miantso vonjeo zany. Iny, alalo enjehako aingana. Oay, iny fa nenjehany tafita. Janony ahy, janony lahy. Avelao mipaketra ny olona. Ilahy zany mafy be ah. Inona ilahy? Zay fa ny karapoka. Iny fa azo. Atao mora azony koa izy za. Tia mipaketra anao. Mba tratrako ihany ary zako mba natanjaka farazay tena tsy azoko teo iny. Ary tao mora azonao koa le izy teo fa ahoana koa? No nery omehan Jesosy dia azoko soma tsara le paketra anao. Saotran Jesosy. Otrany tsy mino an'izany ah. Tsy mino sao dia namanao ary n'olona iny. Tena mety namanao mihitsy niny. Ortia. Namanao iny fa nao iantso polisy fa ianao mihitsy ny namany desahanao ve? Hoana tonga dia ianao nakanazy dia meny anao le izy. Desahanao ve niantso polisy nefa dia zany mba nanampy anao e. Tsy te halala zany ary tafita. Tsy mihetsika eo ianao fa iantso polisy ah. Raha zay mifantatra fa mety dia tanterao e. Efa mba nanavitra anao dia ampy ahy zay. Ka zay ny hitako teo e. Aleo aloha iantso anazy haingana. Tsy maninona re. Allô sefo? Fitia, mba afaka miresaka vetivety fiaky? Iresaka inona indray indry? Ohatrany na ianao kio hoe hotorindrio ny tafita? Hotoriko mihitsy ka. Ay moa ndry tsy nahita. Hotorika ki fa nisy mpanao sity maherinaka amin'ny poketrako dia izy nandeha nanenjika anazy tany dia rehefa avela izy mora azony kely ery. Tena mety namany mihitsy iny e. Naman'le mpanao sity mahery mihitsy izy. Olona sahirana kely ohatrany ireny ve ki tsy possible mpanao sity mahery ah? Raha araka an'ingo ngeky dia ohatrany hoe izy raha mba nanenjika an'le mpangalatra nakahaka amin'ny poketra indry ve kity dia hotorindry? Tsy manaiky an'izany aloha e. Tsy possible mihitsy hoe ferovana nany nandeha nanenjehana an'iny fa mety isy le olona ihany ndray tsy kombakomba tamin'iny. Azo atao an'izany moa ikia, olona mampalahelo kely ohatran'iny ve kity dia hotorindry? Ka tsy azoko e, inona koa ny idirandry amin'izany e. Tsy andrindra eny zavatra very dia mora amindrimy ny teny an'izany e. Raha tsy azo tantsony izy zao dia ahoana? Vola be akoatrinina tany anaty poketrako ireny. Izy ara mba nanenjika an'le olona sady ny zavatra indringa misy very e. Ny vola indry komplet tsara tsisy very dia inona indray mbola hitorindry anazy? Aleo faizina ki mpanao ratsy a. Manjary zadratsy eo raha vao avela fotsiny amin'izao. Dia izy efa mifampitazatazana teny daholo zareo sy ny namany e. Dia raha vao tsy mikadra amin'io tafita dia ataon'zareo fanao io. Tsika nge olona mpiara-mianatra e. Sady mpiara-mivavaka koa en plus dia na dia zany fifandraisantsika zany ve ki dia hitorindry anazy mba ny fifandraisana ato am-pianarana sy ny any am-piangonana mba mieritrereta ihany aky iry fitia. Efa nieritreritra sy nandinika mihitsy aky vao manapa-kevitra. Zay ny fanapahan-kevitra. Manginy ndry fa za be moralina eo ka. Ndry tao natao anambana amin'izany indray ty tao mivadika aminay eo. Dia iza zany nieritrereti-ndry anatitra ny sakafony ka. Ny dadabe any efa lehilahy lehibe iny. Iza mba mpikarakara ny dadabe any eo dia iza nieritrereti-ndry anatitra ny sakafony sa ho vonoina mihitsy le zanak'olona. Tsy rarahako akia. Izay mahazo anazy ihany fiainana izany fa tsy fiainanay. Tena mafy mihitsy ndry ity ka.
Za aloha ry tafita dia tsy manaiky mihitsy amin'ny fantatro dia nao na manimpanao sity maheriny na ka mipoketrako. Tia, efa hitanao mihitsy nefa nanao naikitso zavatra na navoatananao nefa ny dia zany vino nataonao. Mangina teo ianao hoe hita fa mpangalatra zao pozinao zao ve dia tsy pozina mpangalatra e? Amin'izay olona mahantra kely. Tsy maninona e, manao sotsy very mandeha. Ka izay mihitsy e, marina mihitsy ny tenin'ny dada zany. Hitako tamin'ny fihetsika ny teo anie, ohatrany tsy nakasarotra kory izy dia iny fa miverina vany nitondra le poketra e. Rehefa tsy manako-hanina lesy dia ndana mitsipona zorodira fa tsy ny poketra anjanako ny sotosotominy eo a. Zay ataonareo mianaka eo ary, efa nanavitra anareo dia zany no ataonareo fa tsy mampaninona mihitsy ne. Dia efa izao nataonaiko. Aty amin'ny polisy tsika mifampitady. Eny ary tompoko, vonina izaka zany. Dia efa migadra aloha ianao zaniko. Ianao tera itsy-kombakomba amin'olona mpanao ratsy eo. Mitanao fa tsy mahateny tsony ianao. Dikan'izany a, nataonao le zavatra. Zakao ny vokany tia. Eny, afa tsy maninona izay ataonareo fa zakako hatramin'ny farany. Dia tsy namelan'izy mianakareny mihitsy ny azany raha tsy aty amponja. Andriamanitro, mafy izao. Vonjeo a Jesosy eo. Mangataka aminao koa mba amin'ny fivampo an'izy mianakareny mba ialany amin'ny toetra ratsiny io. Jesosy eo. Tahiko dadabe Filipa. Sao za mba mandeha mikarana mba melomana anazy hividianana vary sady mianatra. Nefa za aty amponja. Jesosy eo, ozy ny teninao hoe aza manana inona foka amin'ny fivavahana sy ny fonana mba misorana no entinareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra fahalalana rehetra miaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Akinko aminao Jesosy izao ady hatrehako izao, amin'ny anaranao no angatahako izany. Amen. Iza koa ary izany tonga mamy anazy zany. Araka ny teny le mpiambina teo dia misy mamango ny ako. Alao ry hitsangany. Andray, ka ivy dadabe? Manao any dadabe? Manao any ianao anaka? Izao dadabe izao aty amponja izao. Mizaka ny tsirany aina. Aza mitomany lesy zanako a. Fa hitan'Andriamanitra io e. Dia mangina ho afafaony ranomaso anaka. Tilo misy sakafo. Dia merezanao homana vareraka be fahitako anao zany. Dadabe, izao misy zavatra misy tsy ho reraka e. Arona dadabe, taizanao nahita vola mividianana sakafo. Mipera mivavaka amintsika lesy nangoraka tena meantony fa tena toa anaty kofony izy ireo raha hoe vohity dia tia amponja lahy. Noho izany ozy dia aza lefa lavitra ho ahy io eritreritra io e. Manjary reraka koa ne za raha mahita ny lamantsonitra be toy izao e. Eny ary dadabe, ao fa hiesaka natanjatsaina dia mba mivavao anako dia mampitora fisaorana ho andreo mpiara-mivavaka amintsika reo. Sao lesy tapitra sady tia famangina fa ny avatra amin'ny lahy dia izao. Aza mitana lahelo amin'ny azy mianaka elahy fa izao an'Andriamanitra fa malina ary mamelany heloko n'izy ireo. Izay zanako fa alao aloha andeha. Eny ary dadabe, misaotra betsaka indrindra fa misy hodinena tokoa izany teninao izany. Eny ary tena marina mihitsy izany tenin'ny dadabe izany. Fa tokony tsy hitana lahelo aminazy mianaka fa mivavaka ho anazy. Saotra indrindra Jesosy fa tsy mamelana irery ianao, fa mamerimberina na dia izany tenin'ny dadabe izany aza. Mankasitraka Tompo. Amen.
Tena nampalahelo marina le zafikeloko. Zavatra tsy nataony fa tsy afeniko. Tena nafeniko alle rilo le ranomasoko io fa tena nalahelo fa tena tohana mihitsy mipoko hoe. Mafy zany, tena mafy zany. Tena inga Filipo tanjokozoko avy namangy tao amin'ny fonja angambany izy. Leo aloha atsafana. Avy namangy ny gajalava ve ra Filipo? Sany fafanty rangaty marina. Jesosy io. Tô tsy miteny zato izy. Fa tsy patany izay ataony. Salama tsara ve izy ao e? Alao lalako nosorako fa savy ty fa maleto fa lasa rafitra teto raha mamaly ratsy ny ratsy eto e. Tsy niteniny ianao lahy. Menatra angambany. Mbola aiza ny azo anareo e? Jesosy io, tsy resany vavany e. Tsy maninona fa fafirinay retanao zao Jesosy io. Fitia, mba mingavy eky mba sotoma eky fitorindrian'ny tafita. Zay indray le resaka. Ano moa e, mba eo moa aky fa mba namana ihany ve izy de ataondry ohatran'ireny mampalahelo aky izy a. Za aloha tsy tia lalan'izany e, tsy napoziko mihitsy aneny nataony. Mba namantsika ihany nefa de navita nanao anan'ireny. Eo moa kia, mijaly eny aky le zanak'olo le. Fa inona no mampalahelo Andry amin'iny e? Ndana manaraka azy mikadra ny amponjany koa raha malahelo anazy ka? Eo moa kia, tena mampalahelo aky izy a. Tsy maintsy mikarakara izy nge. Tsy azoko. Ary sao de raitsy kombakomba aminy koa Andry. Inona mihitsy ny tena hiararovandry anazy ny fony? Mba mampinamana mba hitenenako an'izany fa manena mijery an'le tatabe any toto lava miakatra any ambony any aky Andry tsy mba malahelo mahita anazy. Tsy malahelo amin'izany mihitsy ny aloha zay e. De Andry io koa de efa miteny Andry koa. De efa mampitandrina Andry tsy hiaroaro an'iny sy teniteny momba an'iny Andry fa gadraky miaraka aminy any koa. Raitsy kombakomba aminy Andry matoa miaro anazy foana. Olona tsy nanao ininina Andry kosa ve ki tsy nanao ratsy Andry kosa ve ki de gadrandry any amponja de mba mandry amin'izay ve ki ny eritreritra Andry. Ka zay aloha ny hitako teo e. Lasa izy niazakazakana nenzika an'le olona totra ny raisiny fotsiny ohatry ny fanolotra le poketra fotsiny ary zareo de samy afaka. Ka tsisy very nge ho any zavatra Andry e. Tsy tia lalan'izany ahy e. Zay fotsiny ny ataoko de zay. Eny ariko. Way, misy mamangy ahy zany fa alao le tsangana indray. Tena reraka zany. Manahoana ianao? Manahoana tafita? Manahoana ianao zay? Zao sisa rotsy a. Nendrikendrehan'olona tamin'ny zavatra tsy natao e. Tena tsapako ka. Tena tsapako hoe tsy nanao ininy ianao nefa de zao ny afaranao fa de mahereza fa Andriamanitra malala ny marina rehetra. Misaotra betsaka rotsy. Tena sady faly hanomtomany fa mba misy mpamangy ihany ary tsy manary anareo mpiara-mianatra na dia ty amin'ny tranomaizina ohatr'izao aza fa dia Andriamanitra momba sy tantana anareo. Ty re mba misy zavatra kely a. Mba noetiko anao fa tena koa moa tsy anasa dia tsy nahavimbina zavatra be dehibe fa ty loha mba takatra ny vola. Ona rotsy. Mino azao fa ianao tsy miasa nefa nitaizana hitanao andre vola reny. Tena azoko atsaina mihitsy fa nygoteanao zao natambatambatra anao namezana an'ireny. Fa dia misaotra indrindra. Aza manahy amin'izany ianao fa ty loha mba entina anapinanao amin'ny sakafonao aty am-ponja. Misaotra indrindra rotsy. Dia efa niresaka tamin'ny Fitiavana moa aho fa nanresaka fanaovana retany. Tsy nanaiky hatramin'ny farany izy e. Ianao hono ny raitsy kombakomba tamin'le mpanendaka anazy dia
gadrana hono mpanao ratsy. Tsy maninona fa Jesosy mahita na dia zavatra tsy nataoko raha nefa nanendrikendrenana ohatr'izao. Ny zava-dehibe amiko fotsiny dia efa nanavitra anazy fa ny tena mampalahelo anahy ny rotsy dia izao dadabe efa antitra indray no mandeha mitototo ato sy aroa mitady vola. Lazaiko aminao fa soa ihany raha mba nisan'ireny mpiara-bavaka ireny na namatambatra vola dia mba nafahana nata sakafo taty fa dia miresa mivavaka ho anahy rotsy. Na za koa ny tena otra ny foko fa dia mitondra mbavaka anao dia tena maherezatra fa dia araka ilay niteneniko teo Andriamanitra mahalala ny marina rehetra any mahereza indrindra fa saotra indrindra rotsy. dia lozako aloha ianao fa za koa mbola maika andeha hianatra. Oay, fa milohan'ny andehanako aloha dia hiaraka hivavaka tsika. Tena misaotra betsaka fa tena tsara mihitsy izany. Hiara hivavaka tsika. Jesosy misaotra anao izay fa mbola menao fotoana ahafahana miona amin'ity mpanomponao ity indray andro any. Dia fantatrao tsisy miafina aminao Jesosy ny antony hatongavany amin'ity toerana ity dia ianao Jesosy no ametrahanay feno, ianao Andriamanitra no amoaka amin'ny marina rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Tena misaotra rotsy. Fa dia mahereza indrindra tafita. Ietara ianao fa dia misaotra betsaka indrindra. Mahereza indrindra. Dia lozako aloha ianao fa za koa maika kely. Iyo. Dato, mba hiresaka kely aminao sa? Inona indray izao ny ianao io izao? Angataka zavatra indray izao io mody malefadefaka io Ie, angataka mihitsiny Zay ry dada andeha hitsangatsangana rapitso sabotsy rapitso mba weekend dia mba hitsangatsangana izay mpiara-mianatra dia mila vola betsabetsaka mihitsy izay. Fa vola betsaka ahoana indray izany fitia? Ka izay hitondra sakafo dia sady mbola free anay mandeha makany koa dia tsakitsaky zavatra hoaninay ihany. Dia ohatrina izao izany vola izany? Raha etsy izao vao ampy anay. Fitia, atao inona daholo izany? Fa nga ianao rery ny antoka an'izany? Ohatray, inona ary matezitra ny dada amin'izany? Tsika anie izao mpanan-karena indrindra za izao mpanan-karena indrindra ao amin'ny ankizy iray kilasy aminay dia mila amin'ny style manindry be. 3 alina ny misy fitia, ty. Inona koa ny dikan'ity? Tsy ampy ty. Efa hoe raha etsy ny angatahako amin'ny dadako. Izay vola kely raha etsy koa ve dia anahirana anao vola betsaka tsy misy lanilaniana io ny antsika. Eny marina aloha izay teneninao izay. Ty ary dia endry tsara. Merci beaucoup dada. Bisous aloha Telo volana izay ny lasa nijanonako taty Aponja. Tena misaotra anao Andriamanitra fa no fitiavanao sy famindraam-ponao dia nahazo famitsorakeliko ako. Tanterahanao tokoa ilay teninao manao hoe izao Jehovah ny ady ho anareo fa ny anareo kosa ny angina ary ny zanako sy ny asantanako dia aditiko ihany. Misaotra Jesosy hafaliana izao ny dadabe marina tsy tena hafaliana izao ny dadabe oka aloha andohalika hivavaka mihitsy ka Andriamanitra tena misaotra anao indrindra Jesosy satria tsy nanary anahy ianao na dia ty anatao fonja taty ary Jesosy dia tsapako fa ny tananao no niarso ny tantana anahy ankehitriny dia navoakanao tato Jesosy raha misy ny dera sy laza ary voninahitra mandrakizao dia ho anao rery ihany. Misaotra Tompo. Amen.
Mangatsika zany andro samy vala aloha hitan'andro kely etan-davarangana. Tia zezako ty. Mpananakory ary zay le tafita kely ihany. Jesosy io. Ankigniko aminao venany ny zafikeliko iny. Amin'ny anaranao nangatahako izany. Amen. Ohatra mahita le tafita, mahita Andry tovolahy izany. Marina na mifamindrany. Na fitsorony dia tena izy zao. Andrasiko hoe tena tazamiko tsara. Way, tena izy iny. Misaotra anao Jesosy io. Intoko ny zafikeliko. Alaloatsenana. Vale zany kono. Dadabe. Manahoana dadabe? Zafikeliko marina. Fa ahoana le rony voalina tany tena mystère amiko zao andelo ifamiana tsika mianaka. Ao ary dadabe. Tena misaotra an'Andriamanitra dadabe. Nahazo famitsorakeloko ane zahay. Dia izao hitanao somatsara zao. Tena misaotra anao Jesosy io. Mitsinjon'olo marina tokoa ianao. Tena nenonao ny fitarananay mianaka na ny ranomasonay ireny. Makasitraka indrindra Jesosy io. Tsapako tokoa fa mamavavaka ianao Zao lesy tafita. Manavatra se foana koa. Azo amin'izay izay amaly vady andranay mianaka. Fa tadio le voalaza soratra masinao amin'ny Exodus 5:12 hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa ny angina an'Andriamanitra famaliana anaka. Eny dadabe misaotra anao fa izay neny tsy hafizako any dadabe. Ary na dia atitra ary ianao dia mbola matadidy toko sy andininy eo amin'ny Baiboly. Aza matahotra dadabe fa tsy hamaly ratsy anazy ireo zany ahako. Misaotra indrindra. Ary andao dadabe hiditra amin'izay tsika. Aleo any an-trano toy iza nandresaka. Andao ary le roa. Aiza ihany ary fity amin'izao ora zao efa mivalo alina ve rangahy zao mbola tsy tonga ihany izy. Antsona amin'ny telefona tsy mandray telefona. Aiza ry ny zanako iny. Tena lasa na hita mihitsy. Dada. Ode voaye. Aiziko ary dada zay fa matory be koa tsy mahemy mihitsy. Ode. Fa ahoana zao? Fa ahoana hony? Alolo za androso fa fa iza koa reto olona reto misaotra zalara anatitra azy tena tsy nampoziko fity zao fihetsikanao zao. Raha tsy naterin' olona reny zany ianao dia ahoana? So ihany raha fa nisy an'izy vao lahy teo dia mba nanatitra anao taty. Zao mamy tsy mahazaka tena. Ohatray, namako ny reny dady niaraka nirevy tamiko reny. Arazabe memenona fa rehefa de ampy zay. Dia maninona zareo tsy mamy be ohatran'izao fa ianao mamy be ka? Mba manala le sipe. Nareo koa zany. Ary mantena matory ihany sao dia karany atezeraka eo. Azabe memenona hoa. Alova rapitso miresako tsika. Zay mihitsy. Aiza ihany azy ity. To mbola tsy hitako mielingelina tantrano ihany nefa ny andro efa mifito sasany. Ho tara fotoana eto ihany nefa fotoana misivana am-piangonana. Aiza ary izy. Aleo aloha fa nijerena amin'ny efitranony ka. Fity, to mbola matory ihany ianao.
Efa mifito sasana ange zao fity. La vao marainy ty. Fa andeha ho aizana dia maninona raha mifito sasana? Alahady ange androany fity. Tsy tonga any aka, kamo be, mbola makafo ka zany. Sara mbola te atoro be mihitsy. Nenao adalany e, angany isy nitenenao hoe manova mamy be no, andao mandeha mivavaka. Tsy azo kota, zany tanora e. Afaka manao zay tiako mba manalazy amin'izay tiako ako, dia maninona raha mamy? Na tanora ary tsy dia anao zay tiana tao, tsy andeha hivavaka. Aloha amin'ny manaraka iteo ihany e. Androany aloha tsy andeha mihitsy, na andresy lahatra na ohatry nino ary dada tsy andeha any. Tena reraka zany. Zaza maditra. Tena misaotra anao a Jesosy. 3 volana tokoa izany tsy nantsahako an'izany varavaram-piangonana izany e. Ankehitriny dia tsapako fa ny tananao no mitantana anahy ka tonga soma tsara dia ampiangonana ako. Marina raha tsy ohatran'ny tsy ety an-tany intsony izany fiainako izany fa ohatran'ny hoe tonga dia any an-danitra izany. Tena valy a Jesosy io. Oerta vita, antaontsika hiditra fa inona ty mampibitabitaka ny sery ty e. Tena faly ane tatabe, tena faly ako. Andao ariditra amin'izay fa naizao kosa ny faly nefa se tena tafahoatra loatra le fifalize. Ao fa misaotra ny tompontsika anaka. Tena izy no tantana sy mivimbina antsika ka. Izy ihany koa ne mandao mazavatra rehetra e. Andao fa tsy mahazo toerana io antsika e. Eny ary tatabe, dao ary. Vetivety kosa ny tenirava fiangonana. Marina raha tsy tena nahafinaritra ilay toritenin'ny pastora teo. Niaraka tamin'ny hira tao amin'ny fiderana koa tena henako hoe ny renirona be mihitsy ny hira nahafinaritra ny fiderana an'Andriamanitra. Otry, fa tsy le tafita ve zany tazako zany? Fa nanambola taizana voanatana amin'ny fonda zany iny. Ina ty zavatra hitako ty e. Tatabe, ahoana izay lesia? Tsy raha nay very apitary. Iany tokoa lesy. Antaontsika izay lahy hiaraka raha basy. Tatabe o, mety izany. Andao le ty fa efa teneniko aza mamaly ratsin-ratso a. Andao ary tatabe. Fa ho aiza zareo zany? Toa mitady anatona anahy ty. Manao any anao ngiaranay foa. Andray, toa lasa fotsiny. Zay neny efa niteneniko tamin'ny tatabe teo e. Sao dia tsy mety le anatona antsika azy. Efa nanatona antsika ka tsy nety izy dia efa tsy maninona fa zao. Efa teneniko foana lafan'Andriamanitra famaliana. Sady antsika zao olona avy mivavaka. Tena resy lahatra tatabe. Ahoara fa tsy maninona e. Tao ny lalantsika ny tohizina. Manjeraka mihitsy zany fiainana zany. Zanaka lasa maditra. Ny olona nitoriana ty votrotra tany. Manjeraka. Fa maninona dada? Fa ina koa nenao e. Enao ihany no mahatonga an'izao rehetra zao. Be anao ty fa misy inona? Mba fantatrao moa aizy tafita am'izao. Tsy fantako. Fa ahoana? Tafavoaka tany ampondra tafita. Hitako tany am-piangonana androany. Ny arabana fa nidiko tsy fantatro lasa nandeha. Dray, fa ahoana koa iny moa zany no tafavoaka tany sahady? Zay no mahagaganako. Tsy azo koa zany. Fa maninona raha andanany dadany amin'ny polisy any? Anontany hoe ahoana ny antony tafavoaka an'iny tany? Ka tsy maintsy izay ihany natao e. Tena tsy manaiky an'izany a.
manjeraka tsy mahasosa mihitsy le fiainany aza mitratrevatreva be ohatr'izany aloha ka manjeraka e. Raha vatao ihany ary nakay zary tafita teo tsy androko mihitsy Ravana aloha iresahana aminy. Ry e tafita iza kosa miantso anazy zany kay ve rotsy rotsy marina nahoana tafita salama ve anao faly be anay tany tafita tonga nianatra androany faly mahita anao le namana tsy mahafoy e inona vaovao ty faly mahita anao zao e faly ary efa tafaverina hatrany amponja any ianao verina nianatra indray marina fitiavan'i Jesosy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra dia mamerina fisaorana rotsy fa tena tsy manary anahy mihitsy ny ianao e izay mampinamana e way ry ifity aizaky ry Andray ary ohatrany tezitra be ny izy zany sady tonga dia tena mikadokadona be lasa nyrifadrifatra amin'ny fotsiny sy aloha anazy hoany fa tsy maninona jeriny efa hafahafa be ry ny fijeriny hita ho sady tezitra no mangaringarika be ry mangina fa iny taminy izy manahoana izy ty jerenao fa tsy mamaly mihitsy ny izy sady mikadokadona be reny izy teo alohantsika dia iny fa lasy mbola tezitra izy zaiko aloha izy andeha fa tsy maninona tara be koa izany firavana revo izany mila mandeha angakaiky anako fa tena anampy any dadabe amin'ny raharaha sy ny karazany izay vao hianatra lesona fa tao maika be izy izany fa maika ho aiza zaka isika hiazakazaka andeha oty fa mbola anampy any dadabe ny izany raharaha ao an-trano sasisa izay vao afaka mianatra lesona andao dia miaraka mandeha mafa ina ary tia mitsoaka be ty way ary hitanao ve nitako fa misidina ifity aiza io ifa mandalo eto alohantsika iny alalo rabana manao fity tsy miresaka migadra lava Andray izany kosa ny fity no avalinao amin'ny fiaravana aza dia manao an'izany moa fa tsy sitrapon'i Jesosy ne zany finona koa natezitra ny tapoko ato hita ho way fity tovodona Andriamanitro ary le fiarako tonga dia lasa nitsoka ina olona ina izay sakany aza vela hitsoka marina tena tsy voaraitsy ny numero an'le fiara fitia tena tsisy manao mihitsy ilay olona hita hoaky andraso loha dia ho any amin'ny taliha vetivety indrana fiara hitondrana azy any amin'ny hopitaly azelazela ary ianao ie ao fa andrasiko ety ie ahoana zany no fomba etsonany dadany fity za koatra ninona kay moa ty misy telefona mino aho fa tsy maintsy ato ny numero any dadany izay dadato fotsiny no atsoko lahoary loha atsona ay fity ty miantso aty allo mirahaba tompoko salama tompoko fa ahoana ny nazaonao numero anjana telefona anjanako zao mampandrehanao ny aty amin'ny hopitaly fa accidenté ny fitizanakao loza accidenté eny tompoko tena loza ty marina ena tompoko misaotra na plasa eny ary misaotranao aza ela fa tena vomafy izy ato nareno ataoko leo aloha tonga dia hoany avetrany any zao dia zao fa naninona indray ary ny zazy iny
Ary inona indray nataony ity kajalava ty zanatsy ve ka ty indray naninina ny zanako tao? Manaiko anao androany. Tena tezitra be lingarana izany. Inona nataony lahy ty e? Moramora aloha ianao e. Milamina kosa aloha ianao ramosea. Fa nataony lahy inona ny zanako? Tsy nanao ininona nazy zany aho avy alao kosa aloha nazavy e. Tsy te lalan'ny zany nataony lahy inona ny zanako? Ranako tsy namona ny zanakanao izy fa accident zanakanao e. Tsy te lalan'ny zany ahy e. Maty aty Jesosy. Accident hoy. Izy ara no nitondra ny zanakanao taty amin'ny hôpitaly ka izy indray ve vononao rangaty a? Maro ratsy mivoaka rano vavako. Nasina rao miala teto daholo. Andao tafita. Andao tsika andeha. Atsika efa mamonjy ny zanany indray natao anatro izao. Mba ho hitatsy amin'ny dokotera atsy aloha. Tena voaka rano ny vavako. Jesosy io. Tatabe Dio. Izandray ary zany. Alao no vahana. Reta fita kely fa maninona ty fahavalona. Tatabe lozaka zavatra nitrangy. Fa nga ilany anjera sany aty manolona tany. Sireo fahavalona ty to misy posmo be. Tatabe tsy ny ady manolona aho tsy ny anjera ihany koa. Fa zao ny zavatra nisy. Vao ny accident ny Ifty von'ny accident. Ie tena von'ny accident izy. Dia nentina tany amin'ny hôpitaly tamin'ny tobilan'ny tale. Dia mbola ny Andry angarana avy tany amin'ny hôpitaly izay. Nefa ninona ny zava-nisy. Tonga vany izy dia nanao be fiavy be ary tonga dia mivonony. Sao vele roa. Ianao atatabe. Ene sotra lahy aloha tsy namaly ratsy azy ireo fa tonga dia nandray andraikitra. Andriamanitra momba lahy. Tena tsapako tokoa fa ndraisy lany anatranatro. Dia izao ny teneniko Allah hoe aza mamaly ratsy azy foana na dia manao ohatr'izao ary izy fa an'Andriamanitra foana hoy amin'ny famaliana. Eny tatabe sotranao tsy tony rano natondraka volongitsany reny afatra niteneninao anareny fa raketiko atapo sady Andriamanitra koa miasa amintsika amin'ny alala fanahy masina dia tsy nieritreritra ny amaly ratsy anazy ireo mihitsy ahy e. Toy izy le sofaindrella zava-dehibe tokoa izany ka maherezy andao ary tsika hiditra tatramo fa varindresaka eto tokotany eto fotsiny. Ndao ary anaka. Eny tatabe. Lozy ty marina fa mitady raha au plus mena ny fity. Za nefa nyty au plus fa nona rety mitaiza misy amiko dia tsy afaka manome rahanjanako aho. Dokotera nefa niteny teo fa raha voatarandray andro fotsiny io dia maty ny zanako. Aiza re nahitako an'izany tena izay olona hoentina eto tsy misy mitovy sokajin-draha aminy daholo. Loza ty inona re ny ataoko e. Rotsy vita sa ty ny herinandro famaranana amin'ny fianarana ko. Eny leso vetivety ery. Eny fa hono saika ambany tany zavatra ndry hoe ahoana izay? Tsy mba nahiny vaovao momba ny fitivy ndry mba nanakory izy izay ihany. Marina fa nga mbola tsy naheno an'ilay vaovao momba ny fity. Tena mbola tsy naheno ka hoe izy angehoka mila raha maika be izany ve? Tsy mitovy sokajin-drananay fa za moa efa hoe naika hoe zany ame le raha fa tsy mitovy. Dia ny dadany koa tsy afaka manome raha fa nisy aretina mitaiza. Na enjany ty dia inona vahaolana?
Tena mbola tsy haiko mihitsy hoe izy nefa dia tena mila famonjenana e zany izy Ie, raha tarandray andro eo dia tsy maintsy mifaty amin'ny fity. Zany tokoa. Dia inona re zany no tokony atao amin'izany? Tsy haiko mihitsy. Tsy mitovy ny sokajin-drahanay dia vao mitady olona hoe izy angany afaka mimerahana azy sao. Fa sokajin-draha inona hono azy? Au plus. Au plus? Ie, Odry, ary totaitra be ianao. Sokajin-drahako ne zany e. Tapako ne hevitra fa zao dia zao dia ndeha hoany dia. Fa ohatran'ny revy eny anaovan'ny dadany anao dia mbola hanao inona koa ianao e. Avitra iny ity e. Zavatra fantako dia mila manavitra amin'ny fity fotsiny a. Eny ariko. Velona tao ihany ny zanako. Nahita raha ihany. Nefa sahiran-tsaina indray aty hoe iza ary mba tsara sitrapona ny raha ny zanako. Amin'izay tsy nitako vola sady tsy nitonona anarany. Na mipetra ny dokotera hono izy mba tsy ho tononona ny anarany. Mba iza re zany? Raha fantako zay na iza dia omeko valosoa izy. Mba iza re zay tena olona tsara fanahy zany ka. Sotra anazy aloha fa tena raha tsy izy aloha dia tsy velona ny zanako e. Dia ahoana tafita? Ahoana ke salama vendry e? Salama tsara. Tsara zany. Fa na vaovao? Mbola tsy naheno ka. Malaza be any moa ka hoe mendranay valosoa sy le olona namerahany zanany. Zany ve? Ay, tsara kosa zany kio. Eka, izay tokony alaina any ary ny valosoa e. Tsy makan'izany ake. Fa maninona koa nefa? Efa nomeko maimai-pony iny dia tsy mila tampony ahy e. Fa ny fanasoavana mpiarabelona amiko fotsiny no izay no zavatra ato anatika. Alaina ny valosoa ko raha tsy raha nadala izy tia koa memena fotsiny Dia izany koa tao mampime e. Ao fa Jesosy no malosoa e. Tsy mila tampony amin'ny olombelona ao mantsy-Andry. Zany io. Raha za zao zay tonga dia tongotra katoka ny nandehanako any akako ny valosoako. Tadindry fa Jesosy koa ary nena nolotra ny rano atsika tsy mividiana zany fa maimai-pony. Dia izay fotsiny mba zavatra vitako amin'ny olona anakiraika dia izany natao indrisy. Ka zany ary hoe Jesosiko. Sa ianao koa Jesosy? Fa tiako amin'ny hazo fijaliana ianao ndraiky. Ianao zany koa ke dia tena hafa mihitsy dia. Eny ariko fototra zany ny valosoa be. Tsy maninona ke. Any an-danitra efa misy ny Salama rotsy Salamo. Salamo. Zafady fa nampiantso anao mihitsy Hoe ahoana nga? Mba hanontany anao sao dia mba fantatrao. Lizany hoe fantatro. Sao dia mba fantatrao ny olona nanome raha ny fity. Tsy fantatra. Tsy fantatrao ve? Anontany ny dokotera Ka dokotera nge tsy mety milaza amiko mihitsy tsy mety teniny anarany hoe le olona. Dia za koa zany. Nefa aussi izy hoe nitany dokotera tao. Ianao si olona io. Ka na za koa ange zao raha miseranay fa tena lasa ny saiko hoe mba iza ary fa n'olona niaraka tamiko tao zany. Aza manany ihany mokia. Ty misy 5 alina dia teneny. Raisy kosa aloha ty. Iza? Tafita rea. Tafita ny nanome raha ny fity. Tafita? Fa hoe zany. Tena menatra be ase.
Tena manam-pitiavana iny le zalahy iny. Veny nanaovako azy de mbola namonjy any zanako ihany izy. De rano zany nikorina ao anatin'iny zanako iny zao. Na za koa raha mba gagako. Izy nanome raha ny fity tao. Tena menatra na efa anaty tava amin'iny raha tsy vitako. Tsapako. Menatra be. Zay lokia, le alohan defa tena misaotra e. Eny ary ô. Dia na zany ny ataoko. Menatra sady matahotra. Andeha ho any amin'ny tafita sy ny dadabe ny ve zany aho e? Ka tsy ho any aho. Tsy ho latsalatsa sy tabataba ve ny mahazo anahy any? Tena tsy ho any aho. Nefa ny tsy mandry ny saiko. Aleo aloha any de ifona amin'zareo de raha andray moa zareo tsara, tsy andray zareo tsara, fa tafitako ihany fifonako sy ny fisaorako ny zareo tamin'ny nanavotan'ny zareo anjanako e. Aleo any ka sady hitondra ny reto vola reto koa omena ny zareo any. De tena andeha tokoa ve zany ahy? Aleo andeha ihany ka. Aleo andeha de hita eo ny toyany rehefa tonga any. Ody izy mianaka. Ole tiry tafita. Ahoana zay tatabe? Mandana voalala zay fa misy olona. Eny ary tatabe alalo hidina mitohatra dindriamo azy. Oay, ary tongaranay. Manahoana tompoko? Manahoana se? Salamo. Salamo. Mandroso anao fa tatabe. Mandroso tompoko. Aleo ety any aka. Mandroso. Orle tafita. Fa inona ihany zao fampandroso le olona e? Hitanao zany teny tatabe mandroso. Andao moa ndao ngaranay. Eny ary. Tatabe tatabe misy vahiny tsika. Olona reto ka. Iza mandroso are. Nahoana anao ngaranay. Salama dadabe Filipo. Salama tompoko. Ao mandroso are, mipetrapetra fa lozanao mitsangana eo fotsiny. Mandana lesy akao anaovy dite kely ty vahiny tsika ty a. Inona vaovao anao? Zareo tsy mety zany. Sady tafita koa nefa lasa naky e. Ka inona vaovao anao are? Tonga ty ary zareo a. Eny tompoko. Mifona aminareo tamin'ny ratsy vitako hatramin'izay teo aminareo. Tena menatra anareo ahy e. Sady anatitra ny valisoa tamin'ny nataony tafitan-janako e. Tatabe ty le dite. Ameo any vahiny. Ameo vahiny lesy. Ameo vahiny lesy a. Eny ary tatabe. Zao tsy manalala elo aminao zay ringaranay foa. Zaho mihitsy ny tatabe tsy manala elo aminao zay fa sotra betsaka aminao fa ny angatahana fotsiny de mba tsisy tsony disadisa ohatran'ireny e. De ito mba misy valisoa ny koalviany efa nataoko teny tamin'iny moa hoe nizaniza manome ranon-janako de omeko valisoa izy satria namonjy ny ain-janako zay efa teo mba vao ny fafataisany. De noho izany de tonga natitra ny ty ahy e. Misaotra anareo moa tsy nanala elo tamiko. Fa de tonga eto sady manatitra ny ty vola ty. Ito izy ito e. Tsy mandray an'io vola io zay e. Raha iso ray ty fa vokatra ny fo e. Tsy mandray an'io zay ngaranay fa ny tatabe fa zay de zay ny azy fa zao
mena maimaimpona reny. Iny raha iny dia zao tsy mila tambany fa any an-danitra no itetiavana tambany. Fa masoava fa tsy mandray an'izay ary tsy tezitra zay raha miteny an'izany Tsy mety amiko zany efa teny nataoko zay dia tsy maintsy tanterahako. Za koa maikamaika io fa mbola monjy ny fitiana amin'ny hôpitaly. Zay fa avelako eto ty lasa Ndrengaranaivo veloma Ianao tompoko makasitraka tamin'ny fandraisana. Ova te veloma Dadabe dia tena navelany tokoa le vola raha zany dia inona nanaovantsika an'ity. Ka tsy hitako tsy nelesy atao hoe izy ary nefa lasa fa tsy manina vaovao raisitsika ty dia isorana be dia be ny afo fa mba niova ihany Ngaranaivo sady nalala nitodika tamin'Andriamanitra fa fanahy masina tokoa ny asa taminy fa raha tsy izay tsy tonga taty amintsika. Ino la misy toetra iny tsy nanao an'izany raha tsy ny samy fanahy masina. Eny dadabe afa dia isorantsika ny tompo Sotra n'Andriamanitra aloha fa nivoaka hôpitaly ihany ny zanako. Dia lasa mandeha amin'ny seza misy kodiarana aza izy. Ny tena tsy zakako sy tena mampalahelo tsy vita ny zanako efa malemy. Mbola tsy afaka miteraka koa izy noho iny loza nahazo azy iny izay nitenin'ny dokotera. Foana seo zany ny taranako iza moa ny lehilahy afaka hanambady an'izao koa malemy tsy miteraka. Todiny nataoko daholo angambany izao raha mba olana nampitiavana tsy voan'izao angambany. Ilay olana ny eo fitiavana anjanako na ilikiliko nataoko toetra tsy zaka. Mifona Jesosy solo fitiavana ny lolo-po atapoko. Tonga ty an-trano izy mianaka lavina so ihany fa efa voahangy ara-desy eo an-davarangany kofity miaraka amin'ny seza rolanty. Tena tafita ty tamin'ny miditra ty tena menatra azy ary ndeha mangy anavy izany sa inona ny andanany aty aminay. Manao Andry? Manahoana tafita? Salama. Manakory fa salama Andry? Efa matanjaka tsara? Sao hitanao zao sao eto ambonin'ny seza misy tiarana zao ny hafarako tsy maninona io fa mahireza foana. Fa zao efa nandinika aho dia tsy mety ala amin'ry foana ny saiko fa lasa makaty foana ka mba saika laza zavatra kely aminao ako. Inona ary ny teneninao lazao fa meno dia ahoana re zany fomba ilazako azy ohatra ny tena tsy sandray aka. Zao ry fitia tisy fiza raha mitory fitiavana aminao tena tiako ne ianao tia hoe ianao ry tafita? Eno tena tiako ndritra fitia. Tsy napoziko ianao mitory fitiavana amiko. Fa nahoana? Ka tsy mendrika amin'ny fitiavanao efa reny hitanao reny raha tsy vitako taminao dia mbola sahanao ihany ve ny tia? Ka zaho any tsy mieritreritra ny lasanao sy nataonao tamiko fa zaho tiako fotsiny ianao dia manakory. Ka sady malahelo koa milaza aminao fa manao raha nambady ianao tsy afaka metaranaka aminao mihitsy tsy miteraka manko ny izay ny tenenin'ny dokotera. Tsy miteraka? Tsy afaka miteraka tsony
Eny efa na izany aza tiako foana ianao e. Valy teninao sisa no andrasako. Aloha andinika ka. Aloha andinika tsara de lazaiko anao ihany zay fanapahan-kevitra e. Eny ary, tsy maninona fa na izany aza de tao ela loatra e. Ninona klemanao de tiako foana ianao e. Arabaina nareo de mahorena tokantrano sambatra e. Misaotra betsaka kiry fi rotsy a. Fa de misaotra betsaka de mandiavy manarany dianay. Saotra e. Arapaina ry zanako isany. Misaotra betsaka dadabe a. Misaotra dadabe a. De ho ela velona ianao e. Ova te aranja zala aranja zavavy e. Marina tokantrano zanako isan'izany e. Saotra dadabe a. Arabaina ry izy roa. Marina tokantrano de aranja zavavy sy zazalahy. Saotra dada. Betsaka ry dada. Zao ry tafita de mbola mamerina ny fifonana aminao tamin'ireny zavatra natoronay mianaka taminao reny. De aza pijaliana io zanako io Dato. Tsy mampijaly azy fa tsy misy mieritreritra andreny zavatra efa lasa reny tsony. Fiainam-baovao indray zao ny ainantsika ry dada. Saotra rsea matoky ny fahenjera sy ny fitiavana nananao Aza matahotra dada fa tafitatra amin'ny voalohany ty de tafitatra amin'ny farany ihany koa e. Vita ihany ty mariazy tsy fahaly be a. Tena tsy nampoziko hoe mbola isy olona ho tiana ihany na de efa zaho ary ny kilema. Nenao koa de zay foana. Tena matsiaro sambatra mihitsy ny amanana anao e. Sambatra amanana anao ary tafita. Tena olona be fitiavana ianao ary tena manana vokatry ny fanahy. Araky ny Galatiana 5:2-20. Ary tena manana Andriamanitra ao anatinao e. Araka ny Jaona 1:4-5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isika efa malala sy mino fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra ao aminy. Amen. Zao vadiko a. Andriamanitra no nametraka an'izany fitiavana ato anatika. Ka noho izany de izy ny isaorantsika e. Zany olombelona ihany fa Andriamanitra nametraka an'izany de izy ny isaorantsika sy hoderaintsika lalandava. Nisy nanambady ihany ny zanako. Saotran' Jesosy fa tena mamela heloka tokoa izy. Na de reny ara ny nataoko ny tafita de tena manam-pitiavana izy. Afatra ho atsika mpiaino koa zao. De zao no afatra apitako amintsika mpiaino. Ny tena fitiavana, le fitiavana tsy nitady tampony. Asaiko anao maky ny Korinthiana 1, toko 7:20, andiny 1 ka hatramin'ny 7:20, izay tena diso fantatsika kristianina loatra io andiny soratra masinareo. Aoka isika hanapitiavana tahaka ny nataony tafita. Fa ny fitiavana koa no marika ahafantarany mampianatry ny Jesosy atsika e. Araka ny Jaona toko 7:20, nandiny 4:30 sy 5:30, izay nanomezan'i Jesosy didy vaovao atsika. Fantatsika kristianina loatra koa io teny io. Hoy Jesosy hoe didy vaovao nomeko anareo de ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoko tahaka ny tiavako anareo, ny mba hifankatiavanareo koa. Fa izany no ahafantarana fa mpianatra io ianareo. Te ho mpianatra Jesosy ve ianao?
manana fitiavana, dia ilay fitiavana agape, fitiavana tsy mitady tampony. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny fitiavana. Dia ampeniny Ratovaroson Daniel Capin. Nola loviny Tena mampionina Miora Nicole. Dilanina landy malala Ary ny mpanoratra. nandray fiasonana totosa ary nandrindra ny lafiny ara teknika Daniel Capin.